miaravantsika rehetrarehetra indray manaraka ny fandarana eto amin'ny Fahita Live sy ny Cool TV. Ny passion d'ado indray no rahanao amin'izao fotoan'izao ao anatin'izay hoe ado zay fandarana natokana indrindra anehoana ny talenta'ireo tanora, ny fialamboliny, ny fahaiza-manao ny amin'ny sehatra rehetra mihitsy na mozika io na asa tanana io na fanatanjahantena io ireo fialambolin'ny tanora rehetra dia zaraina eto aminareo avokoa izany rehetrarehetra izany. Fandarana passion d'ado io ny resaka ka toizantsika ity fandarany ity atombontsika mihitsy moa zany. Androantsika dia araka amina tovolahy anankiray ary nataon'ny tontolon'ny sport extrême no tena manavanana sy tena nisan'ny fialamboly tiany indrindra. Izy no antsoina hoe Faly Miaina. Ho fatapataritsika ny momba azy atao anatin'ny fandarana kandao ary ohatra amin'ny farany. Tovolahy tia fanatanjahantena tokoa raha Faly miarabantsika rehetra, Faly Antonio ny anarako dia Faly ny antsonana manao parcours sy firiranina zany hoe sport extrémiste 20 taona. Tia mampietsika ny vatany mihitsy Faly Miaina sy tia mipetrapetra-pona fa raha ny parcours firiranina kosa dia tany ampianarana ny atombony tantara. Antony nanaovako an'ilay parcours sy firiranina aloha zany hoe efa 4 ans mahery nanao an'ilay izy dia tao ampianarana nahita parcours voalohany indrindra niaraka tamin'ny namako tsy fantako hoe inona liso misaotsao teo amin'ny latabatra eo zareo dia indray andro tonga teo Tondoalo dia nahita ny zareo dia misy an'izao dia nanao an'ilay parcours nafinaritra anahy ilay izy satria samy hafa amin'ny zavatra rehetra zany, samy hafa amin'ny sport rehetra rehetra dia ohatrany hoe tsy mitovy amin'ny rehetra zany dia hitako koa ilay izy hoe mahafinaritra ilay fiarahanao amin'ilay namanao amin'ilay izy dia tiako ilay izy hatramin'izao. Raha jerena tokoa dia tsy mora izany figure ao anatin'ny parcours firiranina izany nefa nanana ny fomba nianarana izany mihitsy ity tovolahy ity. Fianarana an'ilay izy araka ny teneniko tao ampianarana latabatra ivaiva dia nanianarany raha-tsy tamin'izany fa natao fotsiny ilay izy tonga taty aoriana dia hay ilay izy hoe izao ny anarany dia misy base ilay izy nianarana aloha ilay base dia misy be lehibe moa ilay base zay dia misy ny sarotra dia misy ny mora fa ihany ilay izy aty. Sady fialamboly no fanatanjahantena ny fanaovana parcours ho an'ny Faly Miaina na izany aza dia manana tanjona ihany tovolahy ao anatin'izany tontolo izany. Arak'ilay teneniko teo hoe tiako ilay izy aloha dia samy hafa ny zavatra rehetra dia dépasse ny limite koa satria za taloha tsy manana fahatokisantena dia taloha moa zany nanao basket dia nieritreretiko hoe mba ho lasa be détente rehefa manao basket ay tsy tafiala tamin'ilay parcours intsony dia lasa tiako ilay izy dia ataoko hatramin'izao. Ary tsy mipetrapetra-pona tokoa ny tovolahy fa miezaka manao ny azony atao rehetra anatrarana ny tanjona izay efa napetrany. Ny tanjoko zany amin'ny parcours sy firiranina dia mba ho lasa mahay dia eo ihany koa hoe mba ho fantatry ny eto Madagasikara hoe misy le sport dia misy compétition internationale koa any andafy dia tiako lasa any dia zay fa zany hoe mbola elaela moa ilay izy fa ho ataoko foana. Fa na dia fialamboly ihany aza ity taranja ity dia mitondra soa maro teo amin'ny fiainana andavanandro ny Faly Miaina ny fanaovana azy indrindra moa fa ny ara-batana ka tsy dia ahitany lafiratsiny loatra ny fanaovana izany. Vokatsoa azoko tamin'ilay izy niova le na ny fomba fiainako ary miova ilay izy dia miova koa ny namako dia tsy taloha tso zany ohatra hoe le tamin'ny taloha zay zao vao nianatra premier trimestre tena tsy nahay, deuxième trimestre tena tsy nahay, troisième trimestre nanao parcours zany hoe niova le namako dia ny fananatra zay amin'ilay fiarahana
dia lasa niova zany hoe niova ho amin'ny tsara fa tsy ho amin'ny ratsy. Voka-dratsy moa zany raha mifahita amin'ny be somary dia hoe maratra tapaka amiko zany le izy tsisy voka-dratsy zany hoe matahotra ihany ny sasany fa tsisy voka-dratsy. Fa nandritra izay fotoana maro izay kosa dia tsy vitsy mihitsy ireo fotoana izay nanamarika azy tao anatin'ny tontolon'ny parcours and free running. Ny tsara aloha ny moment tsara indrindra tao amin'ilay izy araka ny teneniko teo hoe niova le fisainako sy le fomba fiaina dia miova amin'ny tsara ilay izy dia nafantatra namana mahafinaritra be koa dia ny ratsy tsy tena voasongadana be ngamba hoe inona le ratsy fa ivavahana mba tsy ho isa ratsy. Fa tsy adinoina ihany koa nefa ao anatin'izany rehetra izany fa taranjam-panatanjahantena avy any ivelany izy ity no tonga teto Madagasikara. Noho izany misy dia misy tokoa ireo efa matihanina amin'ny fanaovana azy ity, anisan'ny ankafizin'ny faliniaina. Jean Paul ny antony ankafizako azy izy zany miavaka manana spécialité hafa izy koa efa pro free runner dia izy sady mahay izy no hainy tsara no mampiasa an'ilay zany eo anivon'le commercial zany hoe io mihitsy ny asany dia te ho lasa ohatran'izay indray andro. Amin'ny mahavy any ivelany azy ity, manao ahoana ireny toeran'ny parcours ny free running eto Madagasikara? Ny toeran'ny parcours sy free running eto Madagasikara zao raha ohatra zao fotoana iainantsika zao misy fiovana ihany le izy depuis ny siny teto Madagasikara zany hoe manomboka mifantatra ny olona le izy dia zay koa manomboka mampafantatra le izy raha teo. Dia na ny mpiara-mikotrana raha mba misy évolution peu importe izy hoe eto sa miaraka amiko sa miaraka amina olona hafa any hoe mivoatra zareo dia mahay isika. Fa na izany aza nefa dia efa mihamaro tokoa ireo tanora eto Madagasikara no manao azy. Anisan'ny miezaka mampivoatra izany tokoa i faliniaina sy ireo namany amin'ny alalan'ny fifondronan'ireo mpanao parcours and free running rehetra ary tsy hijanona amin'izany ihany mihetsika izy ireo. Traceur Gasy ny anaran'ny association anay mampianatra dia manao parcours sy free running zany hoe nanomboka voaingakaingana izy no forona fa miezaka izay zao manatsara an'ilay izy dia raha ohatra ka te hianatra nareo na te hanao le zavatra ataonay dia manasa anareo hitsidika amin'ny page na ny anarako Faliniaina Antonio dia pagenay Traceur Gasy. Tao anatin'izany andeha kosa amin'izay ary ho fantarintsika indray ny hevitra ireo namany mahakasika ny faliniaina sy ny tontolon'ny parcours and free running. Fahitako amin'ny faly
izy aloha zany efa ela ny nahafantarako anazy dia mandritra ny fahafantaranay dia hita be izy hoe mivoatra. Izy zany olona tsy tia mi-abandonne zany izy fa efa ataony le zavatra iray dia tsy maintsy vitany izy zay. Ny hitako avantage moa zany izy moa zany satria manko izy efa ela nanaovana le izy voafehany tsara daholo zany ny base rehetrarehetra na resaka figure de base zany hoe resaka volte rehetrarehetra dia izy azo tenena hoe vetivety any izy na flip surtout side flip voafehany tsara io figure iray io fa mbola misy any tokony anarany dia zay ny anosehako anazy hoe mbola mila mitravitravy kely izy. Amarana antsika ny fandarana an'io dia ireto manaraka ireto ary ny hafatra ho an'ny mpanaraka ny fandarana passion d'ado ary indrindra ho an'ny falin'ny aina. Ho an'ny faly zany toy izy ny atao lafa tsara dia hitako hoe lafa mora mivoatra, mora mahay zavatra dia aza mijanona mihitsiny sady amin'ny maha-président anazy moa zany izy dia izy tokony mivoatra tokony atao fitaratra zany izy sady izy zany ny eo amin'ny lohany amin'ny fikambanana io dia courage là. Teno an'ny olona passionné peu importe traceur izy sa pornao inona rehefa tianareo zany le zavatra ataonareo dia ataovy hatramin'ny farany dia aza mora kivy fa rehefa ho atao io dia vita foana dia ho an'ny traceur koa asio valeur foana zalany zavatra ataontsika dia ary io mahafinaritra dia atao tsara. Zay ny fiarahana tamin'ny tian'io ity mihitsy efa nahafaponareo ny fiarahana tamin'ny falin'ny aina sy ny tontolo ny parcours firenena izay ny tena nisan'ny manavanana azy sy fialamboliny dia izay ihany koa no makasikasika ny taranjy iny efa be dia be ny fanazavana ny entiny tao anatin'izay fa ianao ihany koa mba ampahafantariny manodidina ny fahaizanao averiko indray ilay fomba fiteny hoe fahaizana tsy aseho ahoaka tovy amin'ny tsy misy ka mba zarazarao aminay eto fahita lavitry ny Cool TV ary ny fahaizanao mifandraisa aminay amin'ny alalan'ny page Facebook ny Cool TV FM ao ianao no miresaka aminay raha toka te vahiny eto amin'ny fandarana na ihany koa miantso anay amin'ny laharan-tarobia izay efa hitantsika eo ambany io mifampiantso isika mifampiresaka tsara mahakasika amin'ny fandarana raha toka te vahiny ianao mariako anefa fa ny fandarana dia natokana manokana ho an'ny tanora eo anelanelan'ny 13 ka hatramin'ny 20 taona dia raha ao anatin'izay tsara mihitsy ianao aza misalasala ary miresaka aminay izay ny androany amin'ny manaraka indray miona eto fahita lavitry ny Cool TV atrany veloma daholo tompoko.